Ny mikasika ny route nationale moa dia hamboarina ny lalam-pirenena fafito. Horarahana vatukely aloha ireo lavadavaka rehetra amin'ny lalam-pirenena fafito ho vahaolana vonjimaika amin'izao fotoana ny rotsakorana izao. Manamafy ny ministeran'ny asa vaventy fa efa vonina avokoa ireo akora rehetra ilaina amin'ny fanamboaran-dalana toy ny akora hanaovana ny couche de base, ireo vatukely izay ampiasaina sy ny sisa saingy noho ny rotsakorana izay lasa lohan'ny fotoana dia tsy afaka manatanteraka ny asa fanamboarana ireo orinasa. Any amin'iny fagitra Anosy distrikany Amboasaretsimo iny kosa dia mitsidika ny distrikany Amboasaretsimo fagitra Anosy ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara sady manolotra fanampina ho an'ireo vahoaka antoerana amin'ny alalan'ny ministeran'ny ponina. Nanamarika hatrany ny filoha fa hiezaka hanampy ny vahoaka any atsimo mba hampisy ny asa mba hivelomana maharitra. Premier ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Herinsalama Rajaonarivelo moa dia nitondra fanazavana momba ilay resaka fikasana handrava gouvernemanta izay mandeha eny amin'ny tambanjotra antserasera. Tsy lava akory ny fanazavana izay noentiny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa fohy sady mazava, fohy sady misy isaintsainana. Jereo ny texte ny constitution sy ny disposition ndraiky ny RCC tamina metraka ny refondation fa tsy misy ny empêchement du président, tsy misy ny motion de censure ho an'ny gouvernemanta ary tsy misy mifandravana ny assemblée nationale. Lalàna dia zay dia samy mahalala tsika dia petraka ny lalàna ary latsay. Mbola manoloana ny resabe mandalo ao anatin'ny tambanjotra antserasera moa dia nitondra fanazavana ihany koa ny solombavambahoaka Baba Tealongo. Nanamafy fa tsy misy an'izany fanonganana ny gouvernemanta izany na fanoloana any Premier ministre izany eny amin'ny antermiera-pirenena. Tsy misy aloha hatreto hoe ity solombavambahoaka voafity tany amin'ny distrikany Antanimora Sud ity ny fanangona antsonia momba n'izany zavatra izany. Anisan'ny mampametra-panotaninany maro ihany koa ny mikasika ny solombavambahoaka ny Emertsetoska Andriamatoa Rajerson Antoine, izany olona mety hotohanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy, mety hanohana ny ben'ny tanànany Emertsetoska Andriamatoa Parisoa ve ity solombavambahoaka ity, hoy ny fanontaniana mipetraka amin'ity solombavambahoaka ny Emertsetoska ity. Hatreto aloha tsy mbola misy fanangonantsonia fanonganana membre gouvernement fa ny zava-misy dia ny député no mangataka sy mitaky ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny zavatra tokony ataon'ny membre gouvernemanta amin'ny vahoaka. Hatreto aloha ny roavolana tsy afaka hitsarana membre gouvernemanta, tsy afaka hitsarana ny asan'izy ireo ka manamafy fa tsisy an'izany fanonganana membre gouvernemanta na fanoloana Premier ministre zany atao amin'ny assemblée nationale. Solombavambahoaka Haja Mananjary moa dia nitondra valin-kafatra ho an'ny solombavambahoaka Rajerson Antoine. Aza hosorana fotaka kosa hipanina sy teny randriana solony haiko ry solombavambahoaka Rajerson Antoine hoy Haja Mananjary. Sarotiny mafy amin'io gouvernement io izy ary izaho no vavolombelona izany hoy solombavambahoaka Haja Mananjary. Ny tenany mihitsy no manoro anay hoe mbola tsy ampy hitsarana ny gouvernemanta izay fotoana fohy izay. Manontany ianao hoe aiza izahay firaisan-kina ka indreto izahay tompoko ary mbola manohana ny panina sy ny gouvernemanta hoy ny valin-kafatra izay noentiny Haja Mananjary izay miantefa amin'ny solombavambahoaka Rajerson Antoine. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halaviana ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.